andriamatoa zay raha mamampolona tanenika fiainam-pirenena tonga eto amintsika amin'izao ny mpikambana volalevany sadeka ary ny filoham-pirenena ihany koa no filoham-pitarika an'izany ny aty Afrika. Inona no tena hoe andraindrayntsika tokoa anatin'izao mazava-dehibe nyity fandraisana zany fivoriana izay azo lazaina fa hoe mety tena ametraka ny toerana Madagasikara ivoaka ao anatin'izao fahantrana mahazo antsika. Voalohany indrindra dia ataontsika hoe zava-dehibe zao hoe fandraisantsika ataontsika hoe mandray ny fivoriana sy mandray ny fitantanany ny SADC zao ny fitondrana zany tsika zany ny SADC zava-dehibe zany fa amin'izao fotoana zao na efa ao anatintsika ary mbola ho avy ny tena fivoriana moa zany koa zany akatoka tsara rehefa eo efa misy ny fanomboana zany iny dia ny aloha tena mba zavatra fantatsika dia hoe isika no nangataka niditra tao zany ataontsika hoe 20 taona lasa zay matotsika nangataka niditra tao dia fantatsika zany hoe inona ny tombontsoa amin'le vondrona dia zay ny tsara fantaritsika hoe inona ny tena tombontsoa nisy tao na tonga atsika niady ny sisika nangataka mafy niditra tao anatin'io dia mba manao kely jeritodika aloha na efa zao tsy manao jeritodika hoe tao anatin'izay 20 taona zay ty le zavatra atao anatin'ny SADC inona ny tena mba loetin'izay teo amin'ny fiainam-pirenena malagasy zay zany tena mba tiako resana zany zavatra satria raha ny SADC zao ohatra ny zavatra ngeza be indrindra io ataontsika hoe fifanakalozana ara-barotra io zao dia anisan'ny ngeza be io ara-toe-karena io zay tena mamparefo atsika jereo Afrika Atsimo diasa Zimbabwe koa zay fa miainga daholo koa zany zao ny olona zany dia itsika zany zao tao anatin'ny 20 taona aiza hoe itsika zany zao amin'ny fanakalozana ara-barotra dia anjarantsika zany no mijery an'izany mihitsy hoe itsika zao no hitantana dia move antsika mba manana an'izany hoe vokatra ampy sy sahaza manaraka norma azo atobako amin'ireo tsenan'ireo firenena ampolo moa zany asa 9-10 moa zany tsy enao anatiny ao dia mitsika ve manana an'izay sa tsika mandray fotsiny vokatra avy atsy Afrika tsy mankany fa itsika ve afaka mba mandefa dia zay mahatsara zany hoe mandeha zany losaka le hoe industrialisation fa mialohan zany famokarana ohatra zany anjarantsika zany tena mijery hoe inona zavatra nisy hoe zao ny tena izy dia miratirapie moa zay le teny gasy malaza anazy hoe tena efa very taona maro tsika tsy nay nanara loatra fa roa manarakaraka zany no ohatra ny resaka hoe ny démocratie resaka gouvernance ny promotion ny démocratie ny fampanjakana zany zany anisan'ny mahasarotiny any SADC zany dia tsika zao aiza ho aiza ny fiainantsika ny démocratie dia an'izany zany zavatra ngeza be hoe ny fahaizantsika manara roatra tsara an'izao hoe mandray any fivoriana fa mandray an'le fitantanana ihany koa mba ahafahantsika hoe resaka ny démocratie atsika ve tena ao anaty fahalalahana sy ny karazany rehefa tonga ny fifidianana tena mangarahara ndraisandrehetra anjara sy marina ve sa mbola miantso olona indray miantso ny SADC nefa tsika indray zao ny tena mitarika dia iantso SADC hoe tsy rehefa hoe anao fivoriana anao fifidianana indrindrandrindra moa zany tena tiako tenenina zany dia zany ohatra kely zany reo tiako tenenina za tsy hiditra lalina dia ohatra koa resaka kolotsaina ohatra resaka anazy hoetantsika resaka kultoraly anjarantsika koa zany no mijery hoe ohatra zao zany ao saika olona miteny anglisy daholo zay tiako tenenina anglophone fa asa firy fotsiny tsy avy miteny frantsay dia firy miteny espagnol dia anjarantsika zany tokony hoe mba manabe fo fa tsika zao tsy afaka hoe andeha isy circulation hoany afaka vezivezy malalaka tsika ary tsy voafehtsika koa le tenin zareo na ny ohatra hoe asa sy ny zavatra atao hoe afaka anjaka koa ve tsika zany jereo na ny la France reo misy zavatra atao Roland Garros ohatra dia jereo fa ny olona miteny eo miteny anglisy dia zay ny tena teteny koa zany so tokony misy zavatra jerena zany ratirapena be mihitsy mba ahafahantsika tena hoe mitavana tsara le zavatra ao anatin'le hoe SADC hoe zay tsika zany zao no mitarika sao tsika hoe mitarika le izy fa itsika indray farany dia zay zany zava-doza be zany zavatra zany mahamenatra zany ary fotoana zao fanararoatra tsara hoe mba ho akaiky volany feno menaka tsika fa tsy akaiky volany feno arina mba hitantsika hoe zao ny zava-misy ato anatin'ny SADC zao le vokatra ihany mangazo tsaramaso zao le ilaina zao le vokatra tonofikara menaka siramamy ohatra zao le ilaina manana zany ve tsika sy ny karazana dia mba ahitsy manaraka amin'izany amin'izay le politika eto amin'ny tany sy ny firenena ohatra zany hoe andao tsika mokatra fa io misy tsena be dia tsika mba lohalarina mba manao an'izy eo andao hanodina zao fa io misy tsena be dia mba manaraka norma sy ny habetsahany sy ny
hatsarano mba misy tsara ho fondra koa fa tsy hoe nanao indray-pandeha de mijanona koa zany de zay zavatra zay a no tena hoe zava-dehibe amin'ny resaka sadek ty raha na mahita amin'ny fiainam-bahoaka tsika zany hoe zay tena resy ao anaty fahantrana tsy fisinasa sy ny rehetrarehetra ny famokarana zay le fantsina ny ataotsy hoe ny politika akapobeany fiovampianatra mahery vaika ao zay le ray amandrembentsika taloha zay antaotsy zany amboly fa io misy an'izao andao anodina an'izao fa io misy an'izao a de mba misy voka no aty amin'ny fiainam-bahoaka zay le tiako tenena am'izay le fivoriana ataony sadek zany a de mba antenaina sy andrasana mba ho isy voka no amin'ny fiainam-bahoaka zao moa izy ohatry ny hoe olona vitsivitsy ny hoe mandray sy ny karazany raha ny teny izy de hoe anjara amin'ny Madagasikara zao ny filoham-pirenena no ataontsika hoe tao anatin'ny fifidianana de izy no misolo tena antsika malagasy rehetra fa itsika rehetra no tokony hoe mandray a sy mahazo tombontsoa ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tsy hoe matao le fivoriana de mijanona resaka diplomatie fotsiny politika fotsiny opérateur vitsivitsy ihany sy ny karazana zay le tsy mety zay fa le firenena mihitsy hoe inona mivokatra zay zavatra io malagasy an'izay fa mamboly an'izao daholo de etsy mifanodinina de ariny-tsena io fa manao an'izao de zany a no zavatra lehibe tena mbo hoe andrasako zany hoe mahita an'izao fiainantsika zao a de jevo le firenekafa ary Zimbabwe lasa miainga daholo an'izay a tsy ohatry fotoana zany zao fanaraotra tsara iaingatsika mam'izao zavatra eo mba fanararoatra atsika rehetrarehetra akoatran'izay hoe resaka diplomatie sy ny rehetrarehetra mba tsy ho zavatra mandalo zany hoe ohatrany hoe mandavaka rano amin'ny fanondro io misy rano de asina fanondro aloha hoe mivory de atsika zao de vita ny fivirina miala le tanana verina indray le rano sy le fahantrana fa tokony hoe mihevitra tsika manan-kevitra de mba edikevitra fanapahan-kevitra manatanteraka ny fanapahan-kevitra tsika mba hisy tombontsoa fa tsy hoe isy fivoriana rovina indray misy fivoriana efa tombontsoa atsika aloha zao hoe mandray a mba fantatro zao tolo zao bebe kokoa tsika mahazo tombo ny ara-bola sy ny karazany sy ny ara misy hoe fotodrafitrasana zavatra omenantsika koa am'izao fa atsika mandray sy zay fa zava-dehibe fa le tombontsoa any vahoaka maharitra iaingana am'izay tena tokony zava-dehibe aminazy zany hoe le tena fiovampianatra ara-politika sy ara-pifandraisana hoe ny fifandraisana amin'ireny vondrona sy ny resaka diplomatie sy ny géopolitika sy ny rehetrarehetra mba ho tokony fanohitra ho amin'ny vahoaka malagasy mihitsy ialana am'izao fahantrana lalina mahazo antsika zao am'izao koa tsika moa atsika moa efa somary simban'ity tsy fihavanantsika ity de rehefa misy zavatra goavana ohatr'izao de indraindray mitady misy ny manohatra misy ny anandre manaratsy fa za moa miteny hoe tokony fanararoatra fa le fihavanantsika sy le fitiavantsika ny tandrazantsika hoe zay olona mandray tsy makadoka ho an'ny tenany zay olona ty amin'ny fanoherana tsy hoe manakorotana na manaratsy endrika amin'ny firenena aloha sanatry ny vava zany mba tiako tenenina fa le ohatra hoe lasa zay mandray de ohatrany hoe hietretana fa hoe zay mandray an'io malagasy mandray an'io zay aty amin'ny fanoherana faly anakorotana sanatry ny vava misy man'izany anao hoe tokony tsy mbola mandray an'io fanararoatra kosa io fa le zavatra mampatezitra ny olona rehetrarehetra koa de hoe lasa variana am'izay fotsiny zany hoe le tena fiainan'le firenena koa zany adino zay le ndraindray hoe lasa ny daholo ny heritry ny rehetrarehetra zao daholo zavatra atao any io ohatry mandray vahiny ao atrano ianao tsy maintsy mandray vahiny sady torontsika malagasy zao zay toro Madagasikara zay de zay reo no solotenantsika zany ao anatin'le izy mandray le izy zany dia le fientanam-potsika rehetra zany tokony hoe hipetraka tsara de mba tsy hoe rehefa mandray vahiny ianao atrano de adinao hatramin'ny sakafonjanakao na le izy le fianarana na misy salama de adinao zany zavatra zany manahirana zany amin'ny resaka fitantana de ohatr'izay koa amin'ny raharaham-pirenena rehefa mandray vahiny tsika de sanatry ny vava aoka tsy ny vahoaka malagasy ndray hoe adinona voahilikilika zany hoe adino zao fa zay le fahaizantsika mitondra fahaizantsika mitantana le fihavanantsika hoe mandray vahiny fa tsy adino reto ary ny vahoaka sy ihany koa tsy hoe manakorotana na manaratsy endrika ny firenena amin'ny zavatra ataotsika na ny tenitsika koa zany koa manahirana zany fa tsika miezaka koa hoe mba manadio lambatsika ao anatintsika samytsika zany no fahendrena zany de zay ny tena tiako tenena hoe fanararoatra io fa aoka tsy ho ararotana ho an'olom-bitsivitsy fa ho an'ny fiainan'ny firenena mihitsy no iaingana de zany tena zava-dehibe hoe aza adino ny hoe inona ny tombontsoa mivoaka malagasy ao anatin'izany fa raha vo opérateur vitsivitsy fotsiny io mpandraraha vitsivitsy fournisseur vitsivitsy olo manam-painafana vitsivitsy de zay le mahatonga ny sasany hoe tsika zany vory foana de tsy tapotra vokany de mba fiaingany zao de zava-dehibe zao ka miramintantsika mianakavy